fahazon'ireo izay manana iasy misy fambara indray ny miantso 914 tao anatin'ny andro vitsy zao manoloana ny firongatry ny covid-19 indray. Naverina amin'ny laoniny indray ity antso ity ahafahana mandray an-tanana aingana ireo olona izay mety voan'ny covid-19 rehefa misy sorotsaretina na tranga mampiayay momba ny covid-19 no afaka miantso ny lahatra na 914 ampitainana amin'ireo mpitsabo miaramila eo anivon'ny BIS ny antso ary izy ireo no mandray an-tanana ny marary misaina raha lamindray ny amin'ny sariny Arifiditra Kotomanalina. Antso amanjanto ny isan'andro no voarainy 914 nandritra ny andiany voalohany tamin'ny coronavirus teto Madagasikara tamin'ny taona lasa. Naverina indray araka izany ity antso ity rehefa niato nandritra ny volana vitsivitsy handray an-tanana ireo olona manana sorotsaretina na tranga mampiaya ny brigade d'intervention spéciale na BIS eo anivon'ny tafika malagasy rehefa mahazo antso avy amin'ny 914. PMM 4 moa zany amin'ny bataillon multimission azy dia noirahana manokana isehatra amin'izay mety ho iraka na mahakasika an'ity areti-mandoza covid tia na mission hafa dia misy 200 lahy zany ny ampahany voalohany notsangaina tany amin'ireo le corps eto Antananarivo ameno an'le bataillon multimission io. Ny zato moa zany dia hitantsika reto Tanambosiny reto manao formation ireo avy eto amin'ny bataillon para voalohany. Dia ny zato ambony misy 50 avy any amin'ny rasy dia misy 20 avao amin'ny Kapisady dia misy 20 avao amin'ny premier RTS izay mitoby ao amin'ny premier RTS vao navita formation teo. Le formation atao io moa zany dia mba ahafahan'ny reto miaramila reto miditra tsehatra amin'ny fanampiana ny corps médical zany hoe ny BIS zany mazava loatra amin'ny fiatrehana an'le covid rehefa misy zany intervention misy filana tanana misy filana olona dia ny BMM 4 no misahana an'izay fanampiana zay. Fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina orinasa mpifandraisana sy orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny call center no mba nampy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny posta amin'ny fanatanterahana ity antso 914 ity.